Raha-pamena zany ny hoe anangena fiorenana zay zany tena antony tena hoe nampitombo zany le fandalintsika teo ireny ary taditsika sara koa fa tsika koa zany amin'ny hoe mbola maharetra dia tsy maintsy zany tsika miara-miasa amin'ireo mpiara-mambonantoka ao zany ireo mpamatsy volatsika ny tsika tokana marefa be dia be zavatra mikorotana tsika zany teo zao ohatra hoe misy zany zao tao hoe arriéré ohatra fanjakana zay tsy maintsy aloha efa amatompolo taona maro zany taona maro zany teo tsika zany mandoa azy tsika zao androany zao tsika zany zao le hoe teniko teo zany hoe BTS ny ambany ny ambadivia zay mipetana 25 miara-miarahaba aloha io zany hatramin'izay tsy diso nandoha mihitsy izy zany zao dia mbola aloha zany napah aloha amin'ity ka tsika zany amin'ny fanjakana tsika hoe tompona andraikitra dia tsy maintsy zany tsika manao ny zavatra zay dia tsika rehetra zany hitanina zany amin'ny fandaovana hira satria raha tsisy zany ny hira aloha satria ny olana mantsy dia hoe mety hoe le hira zany tsy niasako ny tokony izy fa tsika zao fanavaozana zao ampiasaintsika araka ny tokony izy ny hitra koa eo amin'ny fiatanandroso zany tsika zany zao dia mety satria tsika zany zao anatin'le hoe niveau de dette modéré zany hoe tsy mampanahy zany ny trotroatsika fotoana zao tsy mampanahy zany le izy tsy atahorana zany hoe mety misy zany crise de la dette satria tsika zany efa voafehintsika zany tsara ny fomba fitanana trosa hoe trosa ohatra ny ahoana no trosaintsika ahoana ny condition itrosantsika nalafy ohatra to de re dia ajanontsika le izy ohatra misy maromaro zany le katikatona zavatra zay hoe ty zany trosa mety ary zay am'izao fotoana zao zany zay efa tena manara-maso akaiky mihitsy zany reny projet reny mba tena hoe tena boka-tso tokoa zany le izy tatoatsy zay zao dia nanao zany zay tato revue de portefeuille maromaro mihitsy miaraka tamin'ny bailleur ijera hoe aiza zany ny blocage aiza ny tena misy tena hoe tsy mampandeha n'ity projet ty tsy mampiteraka n'le tena hoe vokatra zany tadiavintsika zany zavatra zany rehefa akapoko zany dia miteraka zany zay tombontso lehibe ao antsika ao rehefa aoriana zany zavatra zay horesantsika zao indray a momba n'le hetra alaina ny fiara zay mabe resaka amin'ny tambazotra sy rehetrarehetreny na le hoe TVM taxe sur le véhicule à moteur zany ny tia nomariana voalohany aloha dia io volavolan-dalàna io a dia efa tamin'ny fitondrany Rajoelina fitondrana teo aloha ministra ny finansa tamin'izany Rindra Rasimbelo any namolavolana io ny tanjona moa tamin'izany dia ampiakarina ny recette fiscale zay ny tenenina aminy fa misy ny condition nefa misy ny rehetrarehetra ao anatin'le resaka teknika zany fa amin'ny raha mijery amin'ny taoko hoe fiarahamonina malagasy dia mbola tsy mety amin'ny fiarahamonina malagasy mihitsy ny fametrahana an'izany hetra zany ary faharoa manarakaraka zany mahagaga mbola nandaniny solombavam-bahoaka zay fantatsika tokoa moa fa mbola le mbola solombavam-bahoaka an'izany fitondrana teo aloha zany mameno ny lapam-panjakana eny Tsimbazaza dia mbola nlanina ihany le izy nefa tsy tombontsoam-bahoaka mihitsy fa raha ny fijerinay azy zay le fahatelo zay le teneninay foana hoe mila manana fijery politika ny vahoaka malagasy ny mpandinika sy maro rehefa neo-kevitra amin'ny tambajotra ary ireo solombavam-bahoaka ireo koa dia mila manana fijery politika ary tena mba ho solombavam-bahoaka fa tsy solombavan'ny mpitondra na solombavan'ny zay mpibaiko fotsiny fa aminay ny fijery politika anay vovonana antso ary amin'ny matankavianay koa ny fijery politika anay zany fametrahana ny hetra zany fametrahana ny hetra ataoko hoe hitatsika ny amin'ny efa mivoaka misy midangana be ny fiara talova maika mandoa betsaka arakaraka ny fahefana zany hoe mpanambola dia mandoa kely fa manana fidiram-bola kely ihany mandoa be zany amin'ny lehetra aminay zany dia ataoko hoe injustice sociale ary toerinay marindrano mihitsy ny fametrahana zany satria injustice sociale ny mpanambola mbola mandoa kely efa manana fidiram-bola be izy dia kely nefa ny alohany fa le olona mbola mitsongo voahomana manana tomobile ratsy indray ary zay iny mba fitadiavana moa inzay mandoa hetra be tsy mety zany aminay ary tena tonga dia mahitsy be politika ny kapitalista mihitsy le izy ary fantatsika tsara nge tamin'izany re mandeha ny resaka mamerina an'izany foana ny ministra maro tato anaty fanavaozan-teny nisy capture d'état zany anisan'ny politika ny capture d'état tamin'izany fantatsika tsara izy amin'ny mpanambola teto tamin'izany monopolisena ny resaka transport ary fantatsika fa nisesika ny fampidirana fiara elektrika zany na ny resaka taxi misy an'ireny hoe picle resaka voiture de location misy amin'ny bus resaka ataoko hoe fitateram-bahoaka nisy be da be nge nampidina teto resaka elektrika dia izy zany tena hoe resaka capitalisme de séduction mihitsy fa tena
fanambotsiana ny sarovam-be-bahoaka mihitsy ny vahoaka tsy mandady arina tena vao maika tena atao mihitsy ampalefa azy fa izahana ny mpanjaka tokana le zay le politika ampanam-bola zany zay le izy nefa le olona tsy manana fidiram-bola le olona mbola marefo sy olona mitsongo voamana ihany mbola tsetsefanao anatin'ilay fa ry zareo me mitomby ihany ka zay le tena hoe mamila manana fijery politika ary zay ny mahagaga tsy ny divan'ireo zay député laza miova fanavozan'ireo ho tombotsoa ambao fa tsy tombotsoa am-bahoaka mihitsy io fa tombotsoa an'ny mpanam-bola io ary zana misy monopole anaiky atao satria rehefa mipetraka nge zany taxe zany de memiena ny ataoko hoe mifoana ny ataoko hoe zay le fitadiavan'izay olona le vahoaka vahoaka tsy mandady arina mitsongo voamana fa mandeha am'izay ny ataoko hoe business ny mpanam-bola de sahirana foana metsita fa mpanam-bola misongadina foana de inona moa zany politika ny kapitalisme le izy zany hoe tena geja mihitsy ary mieritreritra ny ministre tam'izany ministre ny finance tam'izany ampitombon'ny recette tokony tsy zany mihitsy ny fampitombona ny recette fiscale fa ny amin'ny famokarana reo vahoaka reo ny fitaovana reo olombelo reo ny fitaovana reo ny tokony mena asa mena famokarana mena fitaovam-pamokarana mena moyen na fomba afaha mamokatra andohetra fa tsy any amin'ny zavatra ohatr' zany nampiakarana netra diso mihitsy fijery mampakatra ny recette fiscale io lasa any amin'ny zavatra tsy izy zay le hoe ary zay mihitsy ny anay ny divanay le hoe tombotsoa am-bahoaka zay le maha socialiste gauche anay tombotsoa am-bahoaka aloha miainga fa tsy resaka ohatr' zany hoe zay foana mantsy le politika taloha politika ny mpanam-bola de resaka hoe fanjarana lehibe de iny ny ampivoaka le firenena tsy mety amin'ny firenena Madagasikara zany efa averina 100 tsy mety amin'ny vahoaka malagasy zany fa ny vahoaka malagasy jerevo ny fari-piainana fari-pahaizana ny rehetrarehetra jerevo eto ary mbola gaga ny vazaha tonga eto mbola mahita tomobila tranay indrindra mbola hita eto de zany zay hoe no taksena lehibe tsy mety zany ary diva zany aoka ny fitondrana fanavozana andinika an'io lalàna io efa lany moa le izy de hoe voaka lalàna fa tokony ho jerena ny zavatra anamboarana zany fa tarazon'ny forongony io resaka fametrahana ny TVM io tena tsy anjily misy tarazon'ny forongony politika kapitalista be naika apetraky ny ataoko hoe io divantsika io raha vato mangasiana naika anao monopole izy ary be da be ny ataoko hoe fijery politika zavatra tsy voatatary eto fa fehany de naika ifeha sia izy ny anjakazaka fatatsika tsara fa tanjara atao anatin'izany resaka tomobile zany izy dolo mampitsa tomobile raitsaretra sy elektrika isiana izy politika tena enjana be tao anatin'izany naika angejana n'ity firenena ty sy fehezana ny teto amin'ity firenena ty de efa vitatsika ny dikana voalohany de mbola mitoy de laniny le solombavam-bahoaka zay mahatonga anay hoe forongony daholo venio sa ahoana fa ny lanina ndray zany mbola ampijaly vahoaka ary tsy mety mihitsy fa tokony ho jerena ny ataoko hoe fepetra manandrify zany na de efa lany ary le lalàna zay lalàna lany lalàna tokony miatra fa tokony ho jerena zany fa tsy mety amin'ny vahoaka malagasy aloha zao fari-piaina amin'ny vahoaka malagasy ampiakarina raha hitady fampiakarana hetsy zany io ministre ny finance vaovao raha hitady fampiakarana hetsy zany ianao fantatsay tsara discours-nao ianao ny be da be ny resaka natao tamin'ny fandarana tamin'ny fitondrana talohana ministre anao tsy zany maika ampiakarana ny hetsa recette fiscale fa famokarana mampiseho ireo vahoaka reo tsy any amin'ny resaka fiara zany aloha fa na zary fiara kely ananany mba hitadiavana inanana isan'andro zara raha mahita ho an'ny isan'andro de ho presena amin'ny hetra indray ve tsy ekeny zany ary toerinay marinjano fa tokony hijerena vahaolana ny momban'io lalàna zay ny lanina teny amin'ny teny meram-pirenena lanin'ny forongony fa manohy ny zavatra tsy nety taloha zay foana ny anay tsy diso mihitsy ny fijerinay hoe tokony ny zavatra nijerena teto tamin'izao fanavozana zao marina fa araka teneko tamin'ny voalohany hoe manapresy ny FMI amin'ny recette fiscale sy amin'ny resaka teknika any fa zany rehetrarehetra zany tokony jerena lalana politika mazava fa lasa misavorita koatr'izao foana tsika de voageja mandrak'izay tsika raha vao tsy mahay mandray fanapahan-kevitra ho tombotsoan'ny vahoaka aloha tombotsoan'ny vahoaka ny zava-dehibe